Ao anatin'ny fanokafana ny fankalazana ny fahadimapolo taona nisian'ny foibe FJKM sy ny fankalazana ny faharoanjato taona nidiran'ny baiboly Protestanta teto Madagasikara izay tanterahina ny Antsiranana renivohitry ny faritr'i androany 12 Aogositra ka hatramin'ny alahady 20 Aogositra ho avy izao dia nigadona teto an-toerana ny Filoham-Pirenena Malagasy Rajaonarimampianina androany hariva hanatrika izany izany. Ho an'ny androany dia efa nisy ny diabe na makivakin'ireo mpizaika ny tanàna Antsiranana. Ho an'ny rahampitso kosa dia isy ny fitsangatsanganana miaraka ataon'ny mpizaika ny ramena sy fiara-misakafo fanangonana vola ananganana vato fehizoro amin'izao fankalazana izao ary amin'ny alahady 20 Aogositra isy ny fanompoam-pivavahana lehibe ho tanterahina ao amin'ny stade municipal Diego. Mikasika ilay resabe teo amin'ny hoe tokony hipetrahan'ny flo teo aloha marika ravalimanana anatin'ny ao amin'ny Grand Hôtel Diego Omaly dia nanambara ny préfet Antsiranana androany fa misy ny taratasy mazava avy tany amin'ny tompony hôtely manamarina fa tsy hita fitotra ao anatin'ny listr'ireo olona tokony hipetraka ao amin'ny Grand Hôtel akory ity flo teo aloha ity. Rehefa nahazo toromarika zahay avy amin'ny tompony andraikitra dia nampiantso ny tompony hôtely dia tonga izy avy tany na plaza satria namontany zay misy zavatra ohatran'izao ve ny ao amin'ny hôtel dia tonga izy nitondra nyity document reto document zay magnambara iza sy iza daholo mipetraka ao amin'ny hôtely raha any filazany sy araka ity document tia dia sy figure ao amin'ny fichier ny hôtel lay olona tena olazaina dia efa avy teo zay dia nampiantso ny tompona andraikitra amin'ny organisation n'ity événement ity. Izay no natonga ny fitenenana tsotra azy ireo hiala tao amin'ity hôtely ity araka izany ary marina fa tsy teo an-toerana akory ity flo teo aloha ity tamin'ny nisian'ny izany tranga izany.